Ny roso tamin'ny fandrodanana ireo trano miorina tsy ara-dalàna manamorona sy eo ambony lakan-dranon'Andriantany tao Morarano Alarobia ny avy eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra androany zoma. Trano hazo ny ankamaroan'ireo narodana tamin'izany. Lazany tsy nahazo fampandrenesana mialoha raha tsy malalaka misy ireo tompo-trano eny an-toerana ary tsy nahafantatra na inona na inona kosa no teo anivon'ny fokontany Morarano Alarobia. Laza kosa nefa ny talemisana fanajariana tanan-dehibe eo anivon'ny kominina fa efa ela no nampandry ireo tompo-trano izy ireo ary nanasa azy ireo hiala. Nomaria ny familya vahaolana Vonjimaiky amin'ny olana fiakaran'ny rano eto Antananarivo ka tsy maintsy nalana izy ireo. Nisy tamin'ireo olona teny Morarano Alarobia ireo no nilaza fa efa nonona teny an-toerana efatra amin'ny taona 2020 sy 900 any amin'ny 700 kilometatra mahery any amin'ny faritra atsinana Madagasikara somary avaratra atsinana no Sainte Marie no misy ilay faritr'andro ratsy miseho amin'ny endrika tangon-drahona izay ina ivadika ho rivo-doza raha-pitso sabotsy na ny andro manaraka araka ny vinavinan'ny sapan-draharaha mpamantatra ny toetr'andro androany tamin'ny 7 maraina. Efa nahazo filazana fanairana miloko maitso ny distrika Natala, faritra Nalanjorofo sy Atsinanana. Araka izany dia tanina tsy andrika intsony ireo mpanjono an-dranomasina amin'ny morontsiraka Sofia, Tsiana, Analanjorofo ary Atsinanana. Ho ratsy tanteraka ny andro ka intanina ny rehetra anaraka ny fepetra omeny manam-pahefana any an-toerana misy azy ireo. Miteraka fandaniana fanampy maherin'ny 100,000 ho an'ireo orinasa ny fahatapahan-jiro sy ny olan'ny fikorontanana famatsin-drano raha nambaran'ny Tedy Rajaona filohan'ny fivondronan'ny orinasa eto Madagasikara na NGM. Nandritra ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety io malalaka misy. Isan'ny nampitombo ny fandaniana ohatra ny fampiasana milina mpamokatra herinaratra ampandehanana Vonjimaiky ny orinasa rehefa sendra misy fahatapahany famatsin-jirama. Nanamafy ihany koa izy sy ny fahasahiran'ireo orinasa tsy manana fahafahana hividy milina tahaka izany ka voatery manatsaratra ny lasa rehefa tapaka ny jiro. Misy fiantraikany lehibe ho azy ireo izany satria mampiana ny vokatra sy ny tombony azon'ny orinasa ihany koa ho iatrany Tedy Rajaona. Ny orinasa Jirama izay miandraikitra ny famatsiana herinaratra sy rano aloha hatreto dia mbola eo pamana ny olan'ny toerana mpamokatra herinaratra eny Andekalika izay nisy fahasimbana herinandro vitsivitsy lasa izay.